Taorian'ny fandanian'ireo solombavambahoaka ilay volavolan-dalàna momba ny fampanarahan-dalàna ny sy famokarana, ny fivarotana, ny fitaterana ary ny fanondranana ny toaka gasy tamin'ny herintaona teo anivon'ny antenimiera-pirenena. Mitodika eny anivon'ny antenimiera-ndolona indray ankehitriny ny mason'ny mpanara-baovao ny amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny izy ireo. Efa nirosony herinandro lasa teo raha ny fantatra ny asam-baomera teny anivon'ny antenimiera-ndolona. Ireo teknisiany anivon'ny ministera ny varotra sy ny indostria no mety hampisy olana kely amin'ny fampandaniana izany raha ny nambara ny filohalefitry ny antenimieran'ny pirenena izay nitondra ity lalàna ity. Ny indro kely fotsiny ary tsara ho fantatry ny mpiray-tanindrazana reo teknisianina sy reo manampahaizana reo ny ohatrany misy somary mangatsika ihany ny sasany. Ka eo moa tsika naramaso azy fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia hoe ny loholona no anangatanana sy andany fa tsy reo teknisianina na reo manampahaizana reo. Ny indro kely ny mpandrafitra angamba ozako dia zareo teknisianina. Avy eo anivon'ny departemanta ministerialy ohatrany hoe ny varotra sy ny indostria sy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, reo zany no hitako hoe mangataka fanazavana bebe kokoa amina teboka vitsivitsy. Teboka vitsivitsy ankilany no angatan'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy indostria ireto mahakasika ity lalàna mifehy ny toaka gasy ity raha ny fanazavana trano. Ny ry zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria zany dia mitako hoe ry zareo no tokony hanara-maso an'ilay zotra-pamokarana rehetra. Dia ry zareo avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana indray dia mitako bebe kokoa izy eo amin'ny atao hoe fanaraha-maso ny kalitao an'ilay vokatra ary indrindrindra ihany koa fampanarahana fitsipika entitra kokoa zany eo amin'ilay famokarana indrindrindrindra amin'izay lafiny hoe fahadiovana sy kalitao zay. Dia ho avy zany zao lay lalàna dia mandray anjara daholo ao anatin'ilay fanatevenana sy fanatsarana ny ministera, ny mpanao lalàna, reo manampahaizana samihafa amina departemanta ministerialy vitsivitsy. Raha iverenana ny voarakitra ao anatin'ilay tolo-dalàna avy amin'ny filohalefitry ny antenimiera-pirenena ry zafindraofa Jean Brunel. Tanjona voalohany ao anatin'izany ny mba hampalalaka sy hampanarahan-dalàna ifamezivezena sy ny famarotana ny toaka gasy eto Madagasikara. Ny fanomezan-danja ny vokatra malagasy sy noho ity vokatra ity izay tsy afa-misaraka amin'ny kolotsaina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha ny fantatra ihany koa efa tany amin'ny taona 80 tany no nisy ny lalàna momba ny toaka gasy sy ny zava-mahadomelina teto Madagasikara ka nandrara ny famokarana sy ny fanjifana ny toaka gasy. Hanova fari-piainan'ny olona maro ny fisian'ity lalàna ity ary hanatsara ny fampidiran-ketra eo amin'ny kitam-bola-panjakana raha mizotra araka ny tokony ho izy izany. Raha mpitso raha ny fantatra no handalo eo anivon'ny antenimiera-ndolona handraisana fanapahan-kevitra ity lalàna ity raha ny fandaharam-potoana eo anivon'ny antenimiera-ndolona etsy Anosikely no jerena.